Nitondra fanazavana mahakasika ny lalàna amin'ny feny antoko politika sy ny fiantsonana ny mpifidy izay andrasan'ny maro fatratra amin'izao fotoana izao ny ministry ny Atany Andriamatoa Florent Rakotoarso. Tao anatin'izany moa no nanambarany fa tsy tokony hanavaozan'ny vondro politika tsirairay voafaritra ny tondrozotra ny mombamomba azy mialohan'ny fifidianana. Tao rahantsika ny amin'ny tsipriny izay hoentin'ny Marc Antoine Samora Samuel. Tsy manan-kery intsony ireo vondrona antoko politika izay voafaritra ao anatin'ny tondrozotra raha araka nambaran'Andriamatoa Florent Rakotoarso ministry ny Atany andro maraina raha niresaka mahakasika ny tontolon'ny politika ny tenany. Tao anatin'ny fanazavana ihany dia nanamafy ministry ny Atany fa tokony hanavao ny fiombonan'ireo vondrona politika ny antoko politika misy ankehitriny izay mandrafitra azy ireo. Signataire ny feuille de route ao ny ASPN, ao les astres, ao ny isan-karazany rehetra aby ireo ireo regroupement ireo vita zay nilana azy amin'ny fizarana toerana amin'ny feuille de route fananganana ny antom-panjakana fa tsy manan-kery intsony ireo regroupement ireo tiatian'ny fifidianana fa tsy maintsy manangana regroupement vaovao. Maka zany tsika ny lesasy io zany makaiky atsika raha ny lesasy zany no raisina dia ao anatiny ao maromaro tahaka ny regroupement rehetrarehetra ny antoko politika sy ny association ao dia aveka ny lesasy sy anterny feuille de route manana règlement intérieur io fa manao règlement intérieur vaovao koa zany zareo amin'ny hoe regroupement tsy fantatra zay anaovana azy na lesasy na fa tsisy manakana na lesasy na ASPN no ataon'io hoe mety azo tazona ihany ny anarana fa mety ny membre mety miova satria reo regroupement reo ny amin'ny fotoana zao fa misy mipatitaky fa misy mivakivaky ka noho zany zany dia ny regroupement zay hatsangana araky ty lalàna vaovao ity dia hoentina hiatrehana ny fifidianana ho avy zay izy fa tsy valable atsony le regroupement izay efa nisy tamin'ny signataire feuille de route antsoavy zany no atao amin'ny mpanao politika malagasy indrindra fa ireo manana ny regroupement filohan'ny regroupement zany amin'izao fotoana zao zay ohatra ny tontonompo teo reo mba ho tonga ao amin'ny ministre Atany zany hanatitra ny taratasy milaza ny fisiany hanatitra ny taratasy avy amin'ny antoko politika zay mitambatra ao anatin'izany regroupement zany satria ny lehiben'ireo antoko politika ireo dia manao taratasy zaho lehiben'ny antoko RPSD vaovao mitambatra ato anatin'ny regroupement ty tsy fatana lesasy na izy ndray no mety anaramizy io dia manaiky marina fa ny antoko politikako dia hivondrona ato ty regroupement voalaza ity hiatrehana amin'ny fifidianana zao na izao. Raha ny mahakasika kosa ny fiantsoana mpifidy dia tsy maintsy avoaka amin'ny fahavalon'ny volana febroary izao izany fa raha fantarany raha araky ny tetiandro izay voafaritra ankehitriny ho ministry ny Atany. Atao tsy ho ela ihany koa raha araka ny nambarany ny didim-panjakana entina mamaritra ny fari-pifidianana eto Madagasikara.